La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitre, trisse en serment. Ny fampalalam-bavao iarahanao amin'ny soka vitra. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalam-bavao. safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax, Manolotra anao ny fampalalam-bavao. Mbola amin'ny tanany saina maro sy miteraka resabe hatramin'izao ny fionana narana adevitra ny fanaovan'ny CENI sy ireo candidat miisa 4 nalefa mivantana tamin'ny TVM sy RNM tamin'ny zoma takariva lasa teo. Isan'ireo mpiray pitsokombakomba amin'ny anemorana na anafonana fividianana VR ny CENI amaly izany manokana eto amin'ny fampalalam-bavaon'ny Kultive FM ny filoha-lefitry ny CENI. Ainy ponina ho isy ambadika kolikoly ny famoahana taratasy fahazahon-dalana anorina avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy mifanaraka amin'ny drafy fanjariana intsony ny famoahana taratasy fahazahon-dalana raha ny fanazavana azo. Isan'ny nahabe resaka ny etsy Ambohijatovo ambony. Vola sandoka mitetina 4 miliara FMG no sariny komandin'ny gendarmerie pirenena ny farany herinandro teo. Olona misa 13 nitratehaka tamin'izany niaraka tamin'ireo fitaovana famitana vola osika ho ny serasera-ny gendarmerie pirenena. Filanjana Sorabaventy mamakivaky ny tanàna nentin'ny mponina teo amin'ny commune Antanety-be Mahazaza distrikany Ambohidratrimo nanehoana ny tsy fankasitrahany izy ireo sy ny tsy fanekeny izy ireo ny fandravana ny tranony. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanao mampamoaka mahakasika ny Rara Jamal Khashoggi ny filoham-pirenena Turka io maraina io. Tsy mbola fantatra hoe aizany vata mangatsiaka n'ilay mpanao gazety. Tsy mbola fantatra ihany koa raha ireo mpitandro ny filaminana saodiana no namono azy. Ny andidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vahavotona vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia mbola mitanany sainy maro sy miteraka resabe hatramin'izao ilay fiorana narana adevitra ny fanaovan'ny CENI sy ireo candidat miisa 4 nalefa mivantana tamin'ny TVM sy RNM tamin'ny zoma lasa teo. Isan'ireo miray tsokombakomba amin'ny anemorana sy na anafonana ny fividianana arvezany CENI mamaly manokana izany eto amin'ny fampalalam-bavaon'ny Kultive ny filoha-lefitry ny CENI Rarsona Iandry. Manoloana ny resabe manodidina ilay fiaonana teo amin'ny CENI Bianco Samfin ary ireo candidat misy 4 nangataka ny anemorana na anafonana mihitsy ny fividianana tamin'ny zoma lasa teo izay nalefa mivantana tamin'ny TVM sy RNM. Dia nandray manokana amin'ny mpanao gazetiny Kultive FM androany ny filoha-lefitry ny CENI Rakotonarivo Thierry. Teny nansana mialoha ny fivoriana tsy ara-potoana nataon'ny CENI ka nanome fanampanazavana manodidina ny fikarakarana ny fividianana amin'ny 7 Novambra ho avy izao. Fanontaniana voalohany, azon'ny CENI atao ve andriamatoa filoha-lefitra ny mampanao kory politika amin'ny mpanao politika ka anemorana na anafanana mihitsy ny fividianana? Ho an'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana dia mazava ny andraikitra izay napetraky ny lalam-pandroenana aminy dia ny manomana sy ny manatotosa ny fifidianana mifanaraka amin'izay voalazan'ny lalàna. Ka raha amin'izao tsika miresaka androany zao taorianan'ireo zavatra resabe maro nandeha sy ny fihetsiketsehan'ny mpanao politika sasany ko hatreto aloha satria tsy mbola misy ny fanapahana vaovao avy amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana izay hany androm-panjakana manana fahefana ampiemotra ny fifidianana, tsy mbola misy ny didim-panjakana vaovao milaza daty hafa
anatotsanana ny fifidianana avy amin'ny flankevitry ny gouvernemanta. Noho izany ny seni dia mametraka ary manohy hatrany ny asany sy mitona ihany koa ny rehetra io manatrany amin'ny fiatrehantsika ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 ny volana novambra ho avy izao. Fanontaniana faharoa, mielena mitambajotra ny fisian'izany hoe bulletin unique efa précoce izany, mitombona ve zany? Ka ny resaka mandeha any amin'ny tambajotra isan-tsokajy ny mikasika ny bulletin tokana efa précoce moa zany ny filaza azy dia lazainay mazava avy eto anivon'ny senia fa tsy mitombona, tsy marina ary fanelezana vaovao diso sy fanakorontanana ny saim-bahoaka ny fanaparitahana an'ireny sary sy ny filazana fa misy tokoa izany bulletin unique précoce zany. Ny antony dia ny bulletin unique zay ho ampiasaitsika amin'ny fifidianana ny 7 ny volana novambra dia mbola tsy misokatra mihitsy ny ainga avy any Afrika Atsimo ka atreto Madagasikara tsy hisokatra mihitsy ireo bulletin unique ireo raha tsy any anatin'ny birao mpifidianana. Tsy maintsy bulletin unique ny ainga avy ao anatin'ny birao mpifidianana ihany ary tsy maintsy ao vao soniavin'ny membre ny bureau de vote izany bulletin unique zany ka ho sarotra ny hitondrana bulletin unique avy any ivelany. Fanontaniana fahatelo, inona ary ny fepetra ho raisin'ny seni manoloana izany hoe fanelezana vaovao tsy marina izany? Tsy hipetra-potsiny manoloana an'ireo fanelezana vaovao tsy marina sy fanakorontanana saim-bahoaka fa dia ametraka taratasy eny anivon'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitsarana satria dia eloka be vava ao anatin'ny fanatotsana ny fifidianana sy ny fanakorontanana saim-bahoaka ny fanelezana vaovao tsy marina toy ireny. Fanontaniana fahaefatra, afaka manome fanampanazavana ve ianao momba ny lisym-pifidianana izay mahaberesaka ihany koa? Mahakasika ny lisym-pifidianana izay hiatrehantsika ny fifidianana filoham-pirenena fihodirana voalohany amin'ny 7 ny volana novambra ho avy izao dia afaka milaza izay eto anivon'ny senia fa ahafahantsika manatotosa fifidianana ara-dalàna ary aneo ny safidy-bahoaka ara-drariny io lisym-pifidianana misy amin'izao fotoana izao io. Efa betsaka ny ezaka izay nataon'ny senia tao anatin'ny 2 taona sy tapany, nisy fanavaozana isan-taona ny lisym-pifidianana intelo natao ary naverina inenina farafahakeliny tao anatin'izay 2 taona sy tapany izay nanaovana fanamarinana teny amin'ny fokotany io lisym-pifidianana io. Fanontaniana fahadimy, ary mba azonao lazaina ihany koa ve hoe firy marina ny isan'ny birao mpifidianana eto Madagasikara? Andreo Matofilo lefitra satria dia miteraka resabe ihany koa la hoe birao fifidianana vaovao miisa 4,000. Isa 2,520 sy 4,400 ny isan'ny birao mpifidianana eto Madagasikara amin'ity fifidianana ohatra etsika ity. Zany hoe nisy fitombony teo amin'ny 4,000 maherikely teo eo. Ny antony fitombona dia noho ny fampiarana ny lalàna izay milaza fa tsy azo atao mihoatra ny 700 ny isan'ny mpifidy ao anatin'ny birao mpifidianana iray. Noho izany ireo izay birao mpifidianana rehetra ka nihoatra ny 700 ny mpifidy tao aminy dia tsy maintsy nozaraina 2 na nozaraina 3. Manainga ny rehetra zay mba hijery ny lisitry ny birao mpifidianana izay efa navoaka ho fata-boko fata-pirenena navoaka ny senia ny 7 ny volana aogositra lasa teo. Zany hoe efa ho 2 volana latsaka kely zany zao no navoaka ho fata-bahoaka zany lisitra sy ny toerana misy ny birao mpifidianana zany. Tsy marina zany ny filazana fa hoe tsy mazava na tsy fantatra avokoa ny misy an'ireo birao mpifidianan'ireo. Fantatra efa ho 2 volana ny toerana misy an'ireo birao mpifidianan'ireo. Fanontaniana fahenina farany, tena vonona ny karakara fifidianana marina ve ny senia? Raha vonona, aiza ho aiza amin'izao tapabolana katroka natanterahana fifidianana filoham-pirenena izao ny fanomanana. Ny senia amin'izao fotoana izao amin'ny fanomanana ny ho fiatrehantsika ny fifidianana filoham-pirenena ny 7 ny volana novambra ho avy izao dia azo ambara fa mamarana ny pitsopitsony fanomanana. Inona moa no atao farany amin'izao tsika amin'ny teny izao dia ny fandefasana ireo entana rehetra, zany hoe ny fitaovana sy ny antota-taratasy rehetra izay ilaina amin'ny andro ny 7 ny volana novambra. Ho an'ny senia raha izay resaka
ny fanaovantsika rehetraizay dia tsy mahafantatra daty hafa anatotosana ny fifidianana fiodinana voalohany ho amin'ny filoham-pirenena izahay fa mipetraka mitombona ary mitohy ny fanomanana sy ho fiatrehana ny fifidianana amin'ny fahafitony volana novambra ho avy izao. Ny fahatongavan-tsaina sy ny fanovana ny kolotsaina ho lasa fomba fanao andavanandro no ilaina apetraka eto amin'ny tsika anitsina ireo fomba fanao politika maloto ny ainana teto amin'ny tany sy ny firenena hatramin'ny izay. Io ny nambarany mpisehatra izay nanaovana fanadininy tamin'ity androany ity Fezora Valy. Misy ka anankiray fomba fanao ny any ambanivohitra lavitra be le hoe raha ohatra ka 70 ny candidat mety ho fotsiny na 3 ny manana délégué de vote eo fa rehefa rivariva dia mifanatonga dia misasaka fotsiny zareo ao zany. Tsy misy hoe mangalana na tsy mangalana fa tonga dia ao zaraintsika teny fotsiny ny résultat dia zao ny soratra dia miara-manao sony daholo ny rehetrarehetra. Santiona ny tranga misy eny anivo ny fiarahamonina amin'ny sehatra ny fifidianana sy ny fanaovana politika maloto eto amintsika. Anisan'izay ihany koa ny fifidianana vaton'ny mpifidy kolikoly amin'ny endriny samihafa amin'ny latsabato, fampiasana ny fitaovam-panjakana, lesoka amin'ny fahabangana amin'ny lafin'ny lalàna sy ny maro hafa. Hatramin'ny sy ny fifidianana teto Madagasikara no efa niainana ireo tranga ireo raha nambara ny mpisehatra amin'ny fiainam-pirenena. Ankilany anefa ny seni nilaza fa efa nisy ny ezaka fanatsarana ny lafin'ny lalàna amin'ny fiatrehana ny fifidianana tamin'ity taonity. Ahoana ny fomba hanarinana an'izay nisy ny tokony ezaka efa natao mikasika ny amélioration de l'encadrement juridique des élections. Nandeha lavidavitra ny seny hoe maninona raha ho plafonena ny dépense électorale fa tsy mbola neken'ny mpanao lalàna moa zany fa dia io le commission de contrôle de financement de la vie politique io no nandehanana dia le unité de compte mikasika ny vola ampiasain'ny candidat hoe avy aiza le izy zay aloha no mitakatra nekena hatramin'izao. Ny fiovana amin'ny toe-tsaina sy ny kolotsaina no ahafahana manova endrika ny fomba fanao politika eto amin'ny firenena, hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny FES na Frederic Ebert Stiftung. Manana anjara andraikitra goavana amin'izany ny tanora. Amin'ny ankapobeny dia ny tanora no tena afaka manova kolotsaina. Rehefa tonga vatsaina zany lehibe indrindra, tonga saina hoe mety na tsy mety izao fomba fanao politika izao. Dia rehefa fantatra hoe fomba fanao politika tsy mety izy, dia fantatra ho azy hoe inona ny mety. Fa raha isika malagasy ny andry ny teo aloha anova, dia ireo teo aloha ireo tsy anova mihitsy izy satria io no nahazahoany tombontsoa, io no nalasa filoha anazy, io no nalasa ministra anazy, io no nalasa lehibe ny androm-panjakana anazy. Fampiasam-bola amin'ny fampelezan-kevitra sy ny fotoana ny tanterahana izany, fitiavana anova lalàna ifanaraka amin'izay mety ho tombontsoa manokana na tombontsoa mantoko, fitoviany heritsika ho an'ireo kandidat ho filoham-pirenena, ireo fomba fanao ratsy sy manaratsy endrika ny tontolo politika eto amintsika. Ny paikady fanatsarana izany, ireo ny voarakitra sy hitondrana fanazavana ao amin'ny Policy Paper laharana 17 navoaka ny FES, boky izay navoaka sy nampahafantarana androany 30 Oktobra. Vaovao ny fampelezan-kevitra dia nametraka fahatokisana amin'ny candidat laharana 17 ihany koa ireo mponina any amin'ny faritra Atsinanana. Mandritra ny fampelezan-kevitra tany amin'ny toerana tsipirina izay entiny miantarandriana. Mananara, Sainte-Marie, Fenarive Est. Nafanatranana nandraisany vahoaka ny candidat laharana 17 Andry Rajoelina nandritra ny fampelezan-kevitra nataony tany amin'ireo faritra ireo. Fampandrosoana anatin'ny fotoana fohy any faritra rehetra manerana ny nosy no nampanantenana ity candidat ity any vahoaka. Tanàna mahafinaritra ty Sainte-Marie ity. Tanàna tsara Sainte-Marie fa mila ataontsika
tanàna tena mandroso ataontsika mba ho ville touristique mba tsy amin'ny festival de baleine fotsiny fa mba asiana hôtel 5 étoiles centre de formation ho an'ny tanora rehefa no hôtel marobe tsika dia mba mila manana fifanana tsara koa ny tanora mba afaka tonga dia miasa marina sa tsy marina ka izany a dia ho asitsika centre de formation professionnelle kasika amin'ny fandraisam-bahiny sy resaka tourisme anisan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara eto Sainte Marie de Place. Mitoy kosa ity fitetezam-patra ataon'ny kandida Andry Rajoelina ity raha ny zava-misy hatreto izay kafeny sy tonga maro ny vahoaka manerana amin'ny faritra ny lalovany. Ny ampahany amin'ny fampelezan-kevitra tany amin'ny commune ambanivohitra Vohimarina sy ny hetsika teto avoatantry nataon'ireo mpiaradihy amin'ny candidat larana fahatelo amby folo indray nentina aminao anaty ity fianadidinina manaraka ity miantana indray ny avoatra. Fadriam-pahalemana fitiavana fa ny dahaly mandeha haly io dia saba fadriam-pahalemana sa fitiavana ko dia mba mangataka na indrio matoa depite mba pitao amin'ny filoha Andry Rajoelina agny zao hetaheta zao satria faly agnay dia faly raha mba tanteraka ny fagniriana ka hisy ny fiadagnana ary mba hahafohy ny ainy ho an'ny olona tiany izao filoha asika zao. Sao vitan'olona raiky ny fadriam-pahalemana fa depite magnampy asika manohana asika sandrako izao filoha ho fidisika numéro fahatelo amby folo zao dia tena miteny radio asika miteny radio nareo filoha-pirenena zotoana asika fa raha tahaka anay ato amin'ny commune Vohimarina indrindra fa ny fokotany Bambert dia mba moehoana toloko evitsany hoa lemba nahazo izao isan-jato ao reo Bambert mba omeo te mpiasa raiky moa fa mahita manahoana zato isan-jato fa le 50 isan-jato ka mety ho ao to. Santionany amin'ny antso ataon'ny mponina amin'ny commune ambanivohitra Vohimarina amin'ny kandida larana fahatelo amby folo Andry Rajoelina izay nandritra ny fampielezan-kevitra nataon'ny mpanohana ny kandida any an-toerana ny sabotsy lasa teo. Amin'ny ankabeny niompana tamin'ny tsy fandriam-pahalemana ny etaentan'ireo mponina ahafahan'izy ireo mamokatra. Ankoatra ny olana sedrainy tantsaha, ny tarainany amin'ny tsy fampiny fanohanana azy ireo ihany koa ireo manana fahasembanana eto amintsika. Ity farany izay tafiditra anatin'ny vina fampandrosoana IEM. Androany manoloan'izany, nisy ny fizarana fitaovana ho an'ireto manana fahasembanana ireto nataon'ny AFF na ny Andry sy fototra amin'ny fampandrosoana izay manohana ity kandida larana fahatelo amby folo ity hatrany. Izahay nitondra ny voatsirambin'ny tanana. Ny AFF dia tsy mizara vola. Averina foana izay resaka izay satria tsy mizara vola na sakafo na vary na menaka ny AFF fa mitondra kosa fitaovana. Izany hoe manome ny moyen ahafahan'ireo mpikambana sy ireo namana rehetra mba mandray anjara ho amin'izany fampandrosoana izany. Na desemba na izy ireo dia misy ny sahaza ho anazy ny fitaovana izay tokony ho azo ampiasaina mba tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina satria izay no vina mpampandrosoana izay iarahana amin'ny président mpanorona ny UEM ihany koa. Noho ny fahitana ny vahaolana ahafana mampandroso ny firenena, betsaka no resy lahatra amin'ity tetika sa UEM ity. Izay moa zany vondron'olona tanora kristianina Antsirabe tonga eto zay tonga eto Andrenivohitra zay tia ampiseho amin'ny vahoaka malagasy tia ampafantatra ny kandida numéro fahatelo amby folo fa vonona iara-asa aminy. Andio izy teny président Rajoelina zay andio izy handio ny firenena, handio ny zavatra rehetra maloto eto amin'ny firenena. Omena kifafy ianao président, omena kifafy ianao fa hiara-ndio iaraka aminao zay. Dia zay ny antony na resy lahatra anay hoe kandida tokana na santeny hoe vonona ary niomana 5 taona izy niomana. Raha tsy ahivina, afaka herinandro vitsy no hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika. Nanamafy ireto mpanohana ny kandida ireto ny tsy faneken'izy ireo ny fikasan'ny kandida sasany hanemitra fifidianana.
izay ny amin'iny fa ahiny ny mponina ho isy ambadika kolikoly ny famoahana taratasy fahazondalana anorina avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao tsy mifanaraka amin'ny mpanjariana intsony ny famoahana izay taratasy izay raha ny fanazavana azo isany nahaberesaka ny Etsy-Ambohijatovo ambony Yves Richard. Mampametraka ihany mponina Antananarivo sy manodidina trany ny fomba famoahany commune Antananarivo renivohitra ny taratasy fahazondalana anorina amin'izao fotoana. Araka ny fanadihadiana, teboka maro voafaritra anatin'ny rafim-panajariana ny tanan-dehibe avy amin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany na ny prescription d'urbanisme no tsy arahin'ny commune amin'ny famoahana ny taratasy fahazondalana toy ny toerana anaovana ny fanorenana sy ny habeny foto-drafitra satsangana. Ho an'ity eto Ambohijatovo ambony efa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ity ohatra raha efa tsy noresahany intsony mahatany kisilasila ny toerana sy ny fiatraikany amin'ny fikoriana ny rano amin'ny fotoam-pahavaratra toy izao isany nampiatoana ny fanorenana tetsy amin'ny Patsakana Nosy. Nampametra-panontaniana ihany koa ny avo sy ny habeny fanorenana tsangana eto. Raha tokony laza ny commune fa 160 ny haben'ny tany ihany no azo ananganana ary rihana telo ankoatra ny réseaux sociaux ny avo ny fanorenana amin'ny tony toerany tony. Trano lehibe misy rihana 8 karazana appartement ao fitony no atsangana eto raha ny fanazavany ny tompony izay tsy nanaiky nalaina sary feo. Tsy hita anatin'ity tsatoka mampiseho ny taratasy fahazondalana ity raha teo ny mahakasik'izay eto fa na mpanazavana izay tokony atao raha ny fanazavana trany. Trano lehibe iray anefa etsy ankilany no nampiatoana noho tsy fananana ny taratasy ara-dalàna. Tsy lavitra ny toerana misy ity fanorenana ity. Ankoatr'ireo, efa misy manao fanorenana ihany koa tsy lavitra eo ambadiky ny ministeran'ny rano. Tsy misy ny taratasy fahazondalana, avy hatrany dia miroso amin'ny fananganana ny tompony. Tsy fantatra mazava izay atsangana eto fa rindrim-bato natao iarovana amin'ny fiotsahan'ny tany no atao raha ny loharanom-bavao. Saingy mampametra-panontaniana ihany zany raha izao endriky ny fanorenana izao. Fanontaniana mipetraka ny hoe aiza ho aiza ny fanarahana ny rafim-panajariana ny tanàna voiziny commune. Misy ve ny kolikoly ataon'ireo lavatanana amin'ny famoahana ny taratasy fahazondalana amin'ny tony toerana voatokany tony. Andrasana rotateriny eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV hatrany ny toy ny raharaha. Mangina ary tsy ahitany teny ihany koa ireo tompon'andraikitra voakasika amin'ny fanotofana tsy ara-dalàna ny zone de recasement Ankorondrano. Minimana mpitsofina izy ireo amin'ny fitarainan'ny mponina manodidina ny asa nefa mitohy hatrany eny an-toerana ary efa miakatra sahady ny rano amin'izao fotoana izao ka eto Andriatsilavo. Aiza ny ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra, aiza ny APIPA, aiza ny ministera tompon'andraikitra manoloana ny fanotofana tsy ara-dalàna eto Antananarivo renivohitra ka mahatonga ny mponina hitaraina. Resana manokana amin'izany ny zone de recasement any Ankorondrano izay mbola mitohy ny asa fanotofana hatramin'izao. Porofon'izany, ny faran'ny herinandro lasa teo, nitaraina ireo mponina eny an-toerana ary manahy mafy ny hodibo-drano raha vao mitohy tsy akiato ny rotsakorana amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao. Rotsakorana indray mandeha no efa nisy ary efa niakatra ny rano ka nahatonga azy ireo niverina teo amin'ny fanotofana tamin'ny andro alina, fotoana izay ahitana ireo camion mitatitra tany. Fanontaniana mipetraka ny hoe aiza ireo teknisianina ao amin'ny APIPA no tsy mahatsapa ny mahazava-doza ny fanotofana tahaka izao. Tsy natokana ho an'ny tanàna Antananarivo iray manontolo ve izy ireo ka misy ny karakaraina sy asoavana manokana ary misy ireo tazanimpotsiny na dia efa mitaraina sy manao antsoavo aza dia hodina manapitsofina. Ny APIPA tsy ivona no mandraikitra ny fivoahan'ny rano ary manome ny avis teknika amin'ny asa fanorenana eto an-drenivohitra. Efa voaresaka matetika ary mbola tsy afaka eny ambavan'ny maro ihany koa ny hoe ny fahanginana sy ny tsy fandraisana fepetra avy amin'ireo tompon'andraikitra matetika dia raisin'ireo mpanara-baovao ho firaisana tsy kombakomba, indrindra manoloana ny alehiben'ny loza mitatao vokatry ho fanotofana tsy ara-dalàna eny an-toerana io, saingy mbola tsy misy fanapahan-kevitra entitra no raisina hatramin'izao. Efa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao fa tsy nisy tohina treto ny fanadihadiana natao momba ny fahazonan'ny tany tao anatin'ny fotoana fohy ny volana Novambra 2024. Izao indray, minima noho ny asa fanotofana ny eny an-toerana na dia mbola tsy misy fahazondalana mivoaka ho an'ny fanotofana tany. Mandrapivoaka ny schéma directeur d'assainissement Antananarivo izay mbola eo ampamola-volana hatramin'izao raha ny loharanom-baovao azo. Araka izany, tokony ampiarina ny lalàna ka ny rehetra mandika lalàna dia tokony ho saziana araka ny lalàna hatrany. Iarahan'ny rehetra mahalala ihany koa fa tsy misy ambonin'ny lalàna, mitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna. Tokony hisy ihany koa ny fepetra ho raisina manokana amin'ireo tompon'andraikitra mitaza-potsiny ny loza mitatao amin'ny vahoaka tahaka izao. Iverenantsika ihany no mahakasika ny olana izay fananantany izay fa tonga eto amin'ny pejy ny dokam-barotra isika amin'izao fotoana izao aorianan'izay ny atantsika ny
fatratrarana vola sandoka izay mitetina 4 miliara FMG eo ihany koa ny fihetsiketsehan'ireo mponina amin'ny commune Antanety be Mahazaza distrikany Ambotra Atrimo rehefa avy eo ary. Zava-baovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina entifana ny lehibe ihany koa ary. Matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinaretan'ny mpianakavy. Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Du 23 octobre au 3 novembre, à l'Alliance française Andavamam, venez découvrir la deuxième édition de l'exposition sur l'histoire économique de Madagascar de 1960 à nos jours. Le thème de cette année sera la gouvernance, clé du développement. Expositions et conférences seront rendez-vous, entrée libre. Mécènes principaux, MIC TSL, Rio Tinto, Mécènes, Groupe Sokota, Groupe Trimeta, Imperial Tobacco, CIPEM, Vivo Énergie. Plus d'infos sur www.fthnconsulting.com. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidyko numéro 1 malagasy. Taloza rehefa iantso mila mampiditra kody. Raha zany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa ary mila lanina koa ny forfait raha zany manjavona taony crédit. Sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa-segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovina. Bip ampiasaina e, bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra izay tianao. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Je dis bien 70% de remise. Des modèles qui s'intègrent parfaitement pour ceux qui aiment le style campagnard. Composé d'une armature bronze antique à la fois robuste et décorative. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Stylo Bic Cristal. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra na any am-piasana na any am-pianarana. Naiza ny ampiasanao azy, azo antoka hatrany. Mateza ary tsy mora simba. Stylo Bic Cristal, maharitra. Araka ny hitantsika teo eny bloqueur izay indray no horonan-tsara rahantsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anoizantsika ny vaovao dia mirongatra ary mahazo vahana ny fanorenana tsy ara-dalàna amin'ny commune ambanivohitra mahitsy amin'izao fotoana izao ankoatra ny eo amin'ny toerana fanaovam-baolina misy manorina ihany koa eo amin'ny EPP any antoerana. Fanadinga eto Andriatsilavo. Mitaraina ireo ray aman-drenin'ny mpianatra sy ny talentsikoly ao mahitsy amin'izao fotoana. Antony
nanorenan'olotsotra trano manodidina ny EPP ary sefizapy teo aloha ny nanao ny asa fanorenana raha ny loharano vaovao azo. Trano azo ary toerana natao hivarotana no niaingany tany Ampiandohana. Ankehitriny nanangana trano biriky izy ireo ary efa miakatra ny rihana. Fanorenana izay tsy nahazo lalana teo anivon'ny komuna Akory. Tongavana zany rehefa anorina trano atro zany dia tokony mahazo permis avy any amin'ny komuna nefa izy io tsy misy an'izay ka izay koa mahatonga anay na sécurité an'ny mpianatra raha mirava anahirana ihany dia aloha rehefa ravaina dia ravaina daholo mihitsy. Zay zany mba angatahana eto amin'ny EPP amin'ny Mahitsy. Nanamafy izany ny taletsekoly ary nilaza fa efa nisy fitarainana natao tamin'ireo tompon'andraikitra saingy tsy natambokany izany hatramin'izao. Ny asa nefa mitoy hatrany. Ao anatin'izay anakona be an'ilay sekoly izy ary ho lasa nantsika ny sécurité an'ilay mpianatra ary lasa any ampovoan'ny arabe no andeha ilay mpianatra ao anatin'izay. Faharoa manarakaraka an'izay malagasy tia mangalatahaka. Raha ohatra zany tsy areto trano anankiroa manoloana antsika reto koa apakatra ohatran'izao dia lasa randra-tarehana manahirana ny anona foana an'izay ary raha feno an'izay trano izay pary tonga ary amin'ny faritry ny sekoly dia tena ho sahirana ny tompon'andraikitra ny sekoly zany ao anatin'izay. Ka izay minitsy zany no nitaraina an'reto ray aman-dren'ny mpianatra reto miaraka tamin'ny tale mpampianatra sy ny karazany mba hanafoanana an'io zavatra io. Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo nanorina ny trano tsy ara-dalàna ireo, hoy ny solotena ny fokon'olona, saingy manohy ny asa fanorenana ihany koa izy ireo. Araka izany, mangataka ny fandraisana fepetra ao anatin'ny fotoana fohy ny vahoaka eny an-toerana. Tsotra fotsiny ilay izy efa zava-tsara dalàna dia tokony ahodany fa tsy efa tsara dalàna zany dia efa tsara dalàna fa tsy asiana resaka sentiment zany izy hoe sao dia mananina fa raha ny amina manokana amin'ny mahizana dia tsotra fotsiny ilay izy fanaovana tsinitsinina ny be ny tanàna zao, fanaovana tsinitsinina ny ray aman-dren'ny mpianatra zao, fanaovana tsinitsinina ny mpiara-miasa zao. Za koa mba afaka manorina koa dia mba hanao etsy fa tsy mety. Samy mba tianao daholo ka amiko manokana zany dia zao fangatahana tokony atao ary tokony angataka ny tompony antsika mahefa tonga dia mijanona le fanorenana fa tsy asiana hoe teto tetina teto zao dia zay ny heviko zany. Iroso amin'ny famoriana vahoaka izy ireo raha tsy misy ny fanapahan-kevitra raisin'ireo tompon'andraikitra manoloana izany. Tao Mahitsy izay efa nahitana fidinana an-dalambe noho ny fanorenana tsy ara-dalàna ihany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia vola sandoka tetina 9 miliara FMG no saran'ny komandin'ny zandarmerie-pirenena ny farany herinandro teo. Olona miisa 13 tratiaka tamin'izany niaraka tamin'ireo fitaovana famontana vola osika hoy ny seraseran'ny zandarmerie-pirenena Yves Richard. Sarin'ny komandin'ny zandarmerie-pirenena atao anatin'ny farim-piadidiana Analamanga etsy ankady lalana ny farany herinandro teo ny tambazotra mpanonta vola sandoka miisa 13 mianadahy teto Antananarivo sy ny manodidina. Araka ny fanazavany ny seraseran'ny zandarmerie-pirenena, vola sandoka mitetina ray lavitrisa sy 200 tapitrisa ariary na 6 miliara FMG ny tratiaka tamin'izany ny ampireo fitaovana fantana vola osika. Vola hoe azo vola sandoka reo amin'le 2 alina ariary sy le 1 alina ariary amin'le vaovao eo amin'ny 6 miliara eo zany zao no sarona. Saisir eo taoriana na perquisition izay natao teto Antananarivo sy manodidina. Tamin'ny farafaran'ny herinandro teo reo zany no natao renseignement azon'ny gendarmerie ao akady lalana ao amin'ny groupement Analamanga. Efa maromaro ireo olona misy lehilahy misy vehivavy ary mbola mitoy izay le fikarohana zay inona fa mbola hitoy iamarona izany koa ny tratra amin'izy io. Niainga tamin'ny loharanom-baovao avy amin'ny olotsotra no nahatrarany ireo mpanao vola osika 12 mianadahy ireo raha ny fanazavana. Faritra maro teto Antananarivo sy ny manodidina toy ny tany Itaosy sy ny maro hafa ny fanaovan'izy ireo ny asa ratsiny. Notsipihan'ny seraseran'ny zandarmerie-pirenena trany fa mbola mitoy ny fanadihadiana ary ino mbola hitombo ny vola sy ny olona voasaringitra anatiny ity raharaha vola osika ity. Mbola miaina ao anatin'ny fahatapahan-jiro hatrany ankamaroan'ny fokontany eto Antananarivo tato ato. Tokantrano maro ihany koa ny lasibatra amin'ny aizana sy ny fatiantoka vokatra izany. Mampiona Rakoto Arso. Miverina indray tato ato ny fahatapahan-jiro eto Antananarivo. Saika enona fitarainana amin'izany avokoa ny ankamaroan'ny isa-pokotany. Mahatratra amin'ny adiny 2 isan'andro ny fahatapahana amin'ny atoandro raha tsy voafetra intsony kosa amin'ny hariva sy ny alina tena ilana azy raha ny fanazavana. Saika dia somba daholo zavatra ohatraniko. Tsy miankamidina ankora dia indray tonga dia tapaka isan'andro zany eto aminay misy. Romotra tapaka zany jiro manimba zavatra. Zay nangatany tsy fatana hoe jirama na
jirama ngefa aloha tsy mandokola tapahany jirama jirama zany mbola mitokantrano tsy maintsy volovona ny jirama ka mahagaga dia ty fatapahany jiro isan'andro ty teminake isan'andro fanavy Ankoatra ny fahasimban'ny fitaovana ao tokantrano, miteraka fatiantoka betsaka ho an'ny mpivarotra ihany koa ny fahatapahan-jiro matetika. Tsy mandeha polejio dia misy fahasimbany ny zavatra mahatraritra. Izay fiantraikany aminay dia manimba ny zavatra atao zany. Ny zavatra tadiavinay dia mba tena fonan'ilay délestage mihitsy satria misy fiantraikany amin'ny zavatra atao raha vao tapaka ny jiro. Izay no mba engaviana betsaka amin'ny fifanjakana sy ny jirama azy zany mba hanafonana ny délestage io. Satria izany zao mitakiany voaka rehetra ihany koa zany. Izany no andrasan'ny vahoaka. Ho anay mpivarotra zany rehefa tapatapaka ny jiro manao gâteau zay dia tavela anatin'ilay lafaoro ilay gâteau dia lasa mipetaka be izy, lasa ratsy tarehy be zany ilay izy. Tsy araka an'ilay tokon'ilay izy. Dia ny mpivarotra glasy koa zay dia ny glasy lasa mitsolika dia tsy mety amidy ilay izy. Ny yaourt lasa misy fofona rehefa anaty frizidera satria tsy mandeha ilay courant. Hatreto mbola tsy fantatra mazava ny tena antony fahatapahan-jiro tatoato avy amin'ny tompon'andraikitra avy amin'ny orinasa jirama na dia hiezaka nitady fampitam-baovao teny amin'izy ireo aza ny mpanao gazety. Isan'ny vaovao misongadina ihany koa dia filanjana sora-bavety mamakivaky ny tanàna noentin'ny mponina atao amin'ny commune Antanety be Mahazaza disirika Ambotra Atrimo na nehoana ny tsy fankasitrahan'izy ireo sy ny tsy fanaken'izy ireo ny fandravana ny tranonao Riflorio. Ny tety arabe ny lanja sora-baventy ho fitakina sy ny fitsinjovana ny tombotsoan'ny be sy ny maro, handinina araka ny tokony ho izy, ny tsy ny faritra ampandalovana ny lalana natody, mandalo ny tanànany, ny vahoaka ny commune Antanety be Mahazaza, ny farany ny herinandro teo. Very-hevitra ireo vahoaka, malohany ny alehibe ny lalana izay namboarina, izay miteraka fahasimbany ny fotodrafitrasa maro. Ny lalana teo aloha hatrany ireo mponina ny tokony hatsaraina mba hialana amin'izao fandrodanana izao. Very-hevitra izy ireo amin'izao fotoana izao fa ngeza loatra ny lalana atao. Simba daholo ny fotodrafitrasa rehetrarehetra. Manaraka ny lalana ny trano, ny tanimbary, ny fambolen'ny olona rehetrarehetra eto amin'izao faritra izao dia tena malahelo dia malahelo ny olona satria diso fanantenana izy. Dia efa nihoana tamin'ny be ny tanàna izahay, nangataka tamin'ny be ny tanàna hoe mba ny lalana teo aloha ihany no amboarina fa aleo avela daholo ny fanovidanana sy ny fanombana fotodrafitrasa. Tsy nanaiky anefa mibe ny tanàna. Raha tsy aivina, efa nisy ny fanangonana tsinoina ataon'ny vahoaka izay tsy nankasitraka ity fanetaran-dalana ity ny taona 17 saingy tsy nisy valiny izany hatramin'izao. Ny fanjakana sinoina no mamatsy vola amin'ny fananganana ity fotodrafitrasa ity ary ny fanjakana malagasy no manome ny fanorenana ireo trano izay tsy maintsy harodana. Ankehitriny, tsy misy resaka nefa izany. Tsy eken'ireo vahoaka ny fandrodanana sy ny fanimbana ny fambolen'izy ireo. Raha ohatra ka ny lalana no ataontsika tsy maninona e fa hoaka mba tsy kasika le zavatry mitratsahana amany e mba antany le malagasy tompoa. Miandry ny fahipetrahora sy ny mpitondra iarovana azy ireo araka izany ny vahoaka ny Antanety be Mahazaza isoroana amin'ny mety fandravana izay mety atao, eo ihany koa ny iarovana ny fananany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nahempotra amin'ny 15 volana Oktobra izao ny fitsaran'ireo olona 3 voarory tamin'ny raharaha sokatra tany Betsinjaka Toliara faharoa ny 7 aprily lasa teo raha toka tokony androany izay fotoam-pitsarana izay antony faminimorana raha ny fanazavana voaray teo anivon'ny WWF ny filazana fampivady ny mpisolo vavan'ireo voapanga sy ny mpitsara voatendry itsara izay raharaha izay nanamafy ny WWF sy ny ONG Durel fa tsy tokony isy ny famitsorana ireo voapanga ireo raha toka mbola andalana ny fanadidina rehetra. Ho taterina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny toyan'izay raharaha izay. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nanao mampamoaka mahakasika ny raharaha Jamal Khashoggi ny filoham-pirenena turka io maraina eo. Tsy mbola fantatra hoe aiza mivata mangatsiaka n'ilay mpanao gazety, tsy mbola fantatra ihany koa raha mpitandro amin'ny filaminana saodiana no namono azy fanadina. Any Istanbul, tahaka izao hita amin'ny sary izao no misy eo amin'ny parking souterrain iray, fiara diplomatika iray no hita tao. Raha ny fantatra, fiaran'ny consulat saoudien izany, fiara izay ananana ayay amin'ny fanjavona ny Jamal Khashoggi. Fantaniana tsy mbola nahazo navaliny, tsy mbola misy ny alalana ahafahana ny savy ity fiara hita ity.
Mitotona tsara ao anatin'ny fotoan'ny fanadihadiana mikasika ny nahafaty an'ilay mpanao gazety ny fahitana ity fiara ity raha nambarin'ireo mpitandro ny filaminana. Raha toa ka tsy mbola misy ny filazana ny fanafoanana ny fiara miasa eo amin'ny firenena rotonta, Ankara kosa dia nilaza fa tsy misy intsony ny ayay amin'ny antony nahafaty ilay mpanao gazety. Raha ny fanazavany ny mpitondra teny ny parti AKP efa nomanina ny zava-nitranga rehetra. Misy ihany koa ireo piray tsokombakomba amin'ny fanafenana ny marina rehetra. Raha toa ka nilavan'ny mpitandro ny filaminana ny fahafatesany Jamal Khashoggi, ny aiky ihany ireto farany fa maty tao aorian'ny fakanambavany azy izy, fakanambavany izay tsy nitranga araka ny tokony ho izy. Etsy ankilany, raha nihita tamin'ny gazety mpiseho isan'andro turk, isan'ireo piray tsokombakomba amin'ny tiraraha ity ihany koa i Riyadh. Io atoandro io, araka ny efa nampanantenainy, nanao ampamoaka mikasika ny raharaha Jamal Khashoggi ny filohan'ny pirenena turk Erdogan. Raha ny fanazavany, raha ny pirofo, mazava fa novonoiny Jamal Khashoggi. Efa ezaka lehibe raha ny nambarany nataon'ireo mpitandro ny filaminana saodiana nanaiky an'izay. Miandry ny fanazavana izy ireo araka izany isika ny amin'ny hoe iza marina ireo olona ireo raha ny nambarany hatrany. Andrasana araka izany ny mety toy ny tiraraha ity. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny manakatana vaovao tamin'ity alina ity ankasitrahana ianao nanaraka izany mandrosoa sy natao tompoko. Arafinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tris en serment. Ny fampalalam-baovao niarahanao tamin'ny soc à vitres. La 4G Batelma vous a présenté Ny vavao. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narahinao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix.